Salama daholo tsika rehetrarehetra tonga soa anaty ity FAQ anankiray ity hoako question na hoe mamala fantaniana misy rehetrarehetra mikasika ny resaka kampana 5 juin sy ny fety herintaona ny bisikety anankiroa dia be ilay fantaniana ao anatin'ny an'ity miverina matetika ary tsy maintsy hovaliko ataoko fantaniana voaloha hoe ohatran'ny ahoana manamboatra kampana ilay zavatra endrasany lisany avy aty amiko mihitsy zany mahagaga hoe tena hoe mangala vonina tsaramaso ambolena andro avorana rehefa tsinam-bolana iny raha misy faikany kely dia iny faikany iny avy eo no atao gologolo ao amin'ilay adikle todika miakandrefa narakany amin'ny rovy ianareo mahatazana voron-dokotra anankiray dia sady mirabana azy no manao hoe aodirizana dokotra avy any antsinanana izaho ity no mangataka kambana ary tsy miray ianareo mivady raha tsy rehefa folaky ny andro ny lahy manao akanjo mena ary ny vavy manao akanjo volomparasy tapany ambany sy point kely amin'ny lokom-boasary mazava ho azy fa tsy izay le izy fa marina tsy kambana mihitsy ny tena eritreretinay fa mandy kely atao any tareta soa dia tady lahy kely zay dia nanatona tany amin'ny dokotera dia nanontany zay hono azafady dokotera ohatrany ahoana kay ny azahoana lahy kely dia tena misy méthode koa ny azahoana lahy na azahoana vavy nomeny karazana fanafody izahay maro dia maro tokoa dia miteny izy hoe reto fanafody reto hoaninareo amin'izao ora sy amin'ny rehefa lerany tokony hiaraka anareo mivady hiaraka koa ve dia mila zavaina be hoe ina le miaraka tsy hiaraka anao kitoza fume mazava ho azy fa iantso bon martin olona faraka izay tena mahay mifetena zany za indray rehefa tenena zavatra anankiray dia tonga dia ataoko tsara mihitsy iny atsakany sy andavany mazava ho azy fa tsisy narahako mihitsy zavatra teneny dokotera na ray rehefa miteny dokotera hoe hoanina ny eny ty fanafody ty dia indraindray adiny tena bitsy maraina iny le izy vohoany rehefa miteny dokotera hoe isaky ny adiny telo dia indraindray adiny mananika efa tapakandro fanafody tsy hoaniko mihitsy en gros zany izy fanafody nohaniko fa tena tsy nandeha azelony mihitsy zavatra ninanako anazy tsika le fikorotana am'le resaka fanafody nohaniko ve no nahatonga ny anazo kambana zany hoe fa le fanontaniana indrisa zany ohatrany hoe manao kambana tena zary vao gaga hoe nahazo kambana tera fanontaniana efajato no mipetraka tato fanontaniana folo ankoatran'le anao fanamboarana kambana ihany no validitsika ato anatin'ity FAQ ty androany tous les commentaires be dia be lesa nandefa sary ao mba posteko kely rehetra sary vitsivitsy tonga sendra vao sariky ny tanako fa tsy izy rehetrarehetra nahagaga anafa dia misy nandefa ray dia roa dia telo tena firatra anazy zany hoe amin'izao ora sy fotoana iresako zao zany dia mandalondaly eo anoloany lesany ireo karazana sary tonga tao amin'ny commentaire ka dia fifalaina ho anahy kosa ny zaranaso atao no menada ao ny rahavavy ao no miralahy tena tsoroka amin'isana aloha fa zavatra tena tsara indrindra nahazo ana tamin'ny fiainana tsy tena zany fa veony nisy angamba ny taleta fa zay zany amin'ny zavatra tsara indrindra tamin'ny fiainana any mba ataoko hoe zavatra insolite tsara daholo ny zanako rehetrarehetra satria tsy rezanako ty vidéo ty afaka kelikely fantaniana voalohany misy hoe ty nitsongaina ty tsy nitsongaina fa dia tena parazara daholo ny azoko reto fantaniana reto tsy mamana le fantaniana mikasika an'le mba fanamboarana kambana ntsony izay be dia be ny tato fa tapitra tamin'ny voalohany teo izy zay ao azy fantaniana voaroa ahoana kay ny fanavahanareo azy hoe hito tononkalo dia hito tonkiry tena mitovy be mantsy ny fahitako an'zareo masoritra kely fantaniana avy tany amin'ny miantsa fitiavana i tononkalo sy tonkiry rehefa tsy mitovy mihitsy ta voaloha koa za manao ohatran'ny miantsa zany satria za zao mahita ny alsiris akavako alsiris fa mandravitiana andreo mbola tsy haiko manavaka ny zareo nefa ny fantatra hoe misy zavatra be mahasamihafa anazy ny zareo fa mbola tsy haiko mihitsy dia za mahita hoe ny olivelany mahita zany fa zay zao tena nafeo fotsiny aty anaty berceau aty satria reo dia misy mitomany dia fantatra hoe ty tononkalo ty tononkely ny anavahana anazy fotsiny no andrisany ngambany i tononkely somary botrefy ny pitsana somary kelikely fa ny tareno somary pitsana be takola misy mahasamihafa be anazy ny resaka maso fotsiny i botrefina zao i be maso fetsonay anazy satria ngota be dia tena ngota be no maso dia vadavada be ohatr'izao i fa misy taona izy ireo rehefa tena ampiakanjonay tena mitovy somary maka kely eo amin'ny 3 secondes 2 secondes elo manao réinitialisation kely ao anaty sany hoe iza moa no iza dia iza ny izy fa mora vahana kely ihany mikambana surtout rehefa miaramiana amin'ny telefona orika zao teo aloha teo tsy nananavaka anazy fa zao ohatrany efa norika tsara mihitsy hoe ty tononkira ty tononkalo fantaniana avy amin'ny mira nanao régime vendry nazahoana kambana sa misy kambana ao fianakaviana le régime zany le neniko teo amin'ny voalohany teo ihany antony amaliko anty fantaniana ty ao am'le hoe misy fikambana be fianakaviana ie tena misy kambana tokoa ary olona izy tsy haiko afaka misy manamarina anaty commentaire ao ny mahazaho kambana hono dia somary héréditaire ihany zay aloha zany misy ao fianakaviana misy triplé misy kambana menata misy kambana mirahavavy voaingana kely ihany koa ivana fantatra hoe misy kambana ny amin'ny havany ihany fa ny ao aminay aloha zany dia tena maromaro tokoa ary zay mbola mampatahotra anao hoe za tsy hiteraka tsony araky ny tenenako alisa zay misy triplé dia sao dia triplé no manaraka mba eritrereto ngeritony fito mirahavavy ny zanako ary za mbola mieritreritra mihitsy mbola vafona manaraka raha mbola hiteraka eto fantaniana avy amin'ny manoa manahoana ny fietsika ny zareo tao aky miara-mihetsika sa mihetsika tsirairay sa mitovy amin'ny bevoka zazaray ihany dia tsy mavesatra be ve ilay bevoka kambana aloha zany somary kelikely ndray 2 kilo dia ndray 1 kilo 800 any hoe tena kely dia kely ny nalisany ary ngamana ao Facebook eo tena tsy nanapo mihitsy hoe bevoka kambana raha ren'le sary mifanitaka tamin'izah mbola bevoka ndray efa aty ambony aty napetraka dia ndray tapany ambany dia nisany mihitsy hoe afa mihetsika ny anankiray dia matory ny anankiray dia za fa mihetsika ny anankiray efatra anaty kibo itononkira foana no somary natanjatanjaka mihoatra tononkalo tononkira somary mihetsiketsika kely foana mora fantatra le satria tononkira zany le hoe teraka fa
roa techniquement izy le zandra tononkalo le calme be ohatrany hoe nanahaka ny anarany mihitsy dia somary taiterina kely izy taty tapany ambany kiboko taty tamin'ny efa nanomboka efa hoe zaza tokony hetsika be amin'izay zany enao mihitsy zavatra anakorony ao tiana koely marina ve hoe rehefa misy mahazony anankiray dia mahazony anankiray koa tamin'ny voalohany izy ohatrany tsy dia nitombony satria tononkira le somary natanjatanjaka kely kokoa dia tononkalo somary marifirefy tononkalo no sendrasendra naretina matetitetika kely ohatra vovoany sery kely mafapana beo indray tononkira zao le manirinifo be dia tononkira indray no naraty fa nisy fotoana amin'izay tokeo teo amin'ny 10 mois teo amin'izay no nanomboka tovy gaga mihitsy dokotera fa mifandimby makany amin'ny dokotera ohatra hoe nandeha aloha izay ny tononkira dia misy aretina mahazo ny tononkira telo andro tao aorianan'iny koa dia exactement le même aretina no mahazo ny tononkalo explication ko tamin'iny hoe raha iny zavatra hoan'ny zareo raha ihany koa ny atmosfera iainan'ny zareo isan'andro san'andro eo dia zareo mbola tsy nisara toerana mihitsy rehefa eto ndray dia eto ndray verina anao efa kio kely ndray rehefa any aoriana rehefa manomboka efa lehibe ny zareo fa amin'izao fotoana iresantsika izao aloha zany tombona tsy mitombona ihany le izy ny sura fotsiny fa tsy ao ndray dia somary malahelo kely ny anankiray enao mihitsy hoe morose kely lalaina razy sasa razy Jantsy Beaumartin manao na fitondrana sorovavy tao mbola tao akipo le kaiky mafy be tena zavatoza be 4 premier mois aloha tena zavatra tena hoany za hoe tsy verina ty tsotsotsotso tamin'ny voalohany tena neritreritra hoe lankely ty satria afa be tamin'ny fitondrana nisy roa double mihitsy raha nausée tokony hoe eo amin'ny 5 lasa nausée 10 tsy haiko taony dia zavatra nahazo anahy efa nitantaraiky tao anatina vidéo anankiray mafy be nitondrana 10 4 premier mois avy efa nanomboka calme fa eto matoa tena mbola tadidiko be fa herintaona zao zanako parcours du combattant efa bolany mafy be mahazatsy anao tsy anao tsony aravaky tena tahina nambinjanahary zareo io ve lasy vavy sa pira vavy sa pira lahy isany tsy manaraka pejy raha vavany zareo fa be dia be mihitsy no tsy mahafantatra anay ohatra dia mahita eny an-dalana dia miteny hoe kamara minadanga zareo satria tononkira ohatra somary badibady endrika kely dia tononkalo tena féminine kely kela fara izay mihitsy ve le anaran'izy roa mafatifaty kely zareo le tononkalo sy tononkira tsy tena zany anarany zareo fa anarana foropronoko fotsiny le hoe tononkalo sy tononkira fa ny tena anarany zareo lolo sy lele izay ny ao anaty copie iasana anjara soa Jantsy ve mampinono an zareo samy vidy leur sy le marika apesaka aloha tsy nursie placement de produit gratuit be mihitsy nursie androany fa nifidy mihitsy hoe tsy ampinono na tamin'ny talenta na tamin'ny orika na kambana somary vezivezy be dia rehefa mivezivezy zany dia tsy maintsy manaraka anantra reo le amin'ilay ampinono satria le biberon manaraka vatako hoe dia hoy izy hoe namoramora amin'ny fiainako ny fiainanjanako fiainako amin'ny pitaiza dia alao atao biberon raha vaka olo miaina ahoana nataonao lisany rehefa samy tomany izy roa dia nefa raha aminareo ihany no ao an-trano amin'izay fotoana izay mirary soa an-trano ho an'ny la famille Beaumartin très belle famille tsy possible mihitsy aloha zany hoe raha ihany ny ato an-trano izay tena fianakaviana maro be tena raha nisanay ato an-trano zany dia 12 isa daholo ny olona rehetra miasa ato sy ny olona mipetraka ato sy ny zanakay sy ny vadinay sy ny hatinay ohatrany hoe manambato be dia be fa ny pitaiza aloha zany dia tena tsy maintsy eo foana dia rehefa tsy eo ndray pitaiza dia misy remplaçant asa ndray arany tsy ampy satria personnel tena betsaka ty tena betsaka samy manana ny pitaiza ny zareo tena herintaona izay nisy nakambana tato an-tranonay fa tsy mbola misy fotoana hoe tsy maintsy ny géré be mpangona tokana anazy tsy maintsy misy olona foana fa tsy possible mihitsy zany hoe tsisy olona atao aminay tsy manana gadana tsy mbola misy zany mihitsy satria tranonay ty hoe ino kankatona tena hoe miditra dia tsisy olona afaka nandray alisana fa tsy maintsy misy olona foana kastiranay ny manetiketika aky Jantsy Beaumartin hoe comment vous gérez la nuit tena marina zany hoe inona ny tokony ataon'ny zazakely rehefa ilay hoe maditra alina nanao an'izany ve kabana dia manahoana nataonareo ny atrehana an'ilay izy merci nisy tana rehefa tratra dépression kely mihitsy satria tena mahazana nama le amin'ny alina tamin'ny zaza anankiray dia fandimy ohatra zany hoe alina anankiray papa fotsiny eo dia za mba matory toute la nuit dia alina anankiray indray i papa indray no matory toute la nuit dia za no mitaiza fa tamin'ity tena samy manany azy tononkira any papa dia tononkalo anay ny anay kosa no pitaiza tsy ampitaizana amin'ny alina amin'ny alina zany tena hoe spécial ho anay zavatra la amin'ny chapeau antsika ihany efa zao moa zany efa mba milamindamina efa mavita ny complète tsara ny zareo opa naty manao lunette de soleil hony rehefa dia mavita kambana lunette de soleil de préférence Ray-Ban dia zay fantaniana folo napetraka lisa tato anatin'ny FAQ fantaniana kabeazany aloha zany dia firaritsy misaora betsaka ny lisa rehetra zay rary soa tamin'izy roa misy fantaniana kely kosa nefa mba tiako apetraka indray amin'ny lisany mba ahafahantsika miresadresaka kely ao anaty commentaire moa zany teraka césarienne tamin'ilay kampana fa mba tantarao kely anay hoe ao anaty commentaire ny nazahoanareo kambana ny lisan'ireo fa voix normal sa ela be ve netarvalan'izy roa hoe ohatra ahoana manaposaka le roa indray mipalaka na le telo indray mipalaka ohatra efa niteraka anankiray ianao tavoalohany dia teraka roa ianao fa roa dia ao amin'ilay mety jaza na nahoana mafimafy kokoa ve sa zaka ihany ohatra le anankiray ihany zay mikasika ny vidéo kely anankiray teo anatin'ny fankalazana fa eritaona ny kambana dia tsisy cochon de leon zaraina tsy akory fa mba te hitantasika eto fotsiny aho hoe zay niteraka kambana mametraka mandrapena mandrapitako antsika rehetrarehetra azadina misabonny atao page bisous bye bye